zay zany ohatra mpanao gazety de aloha tsorina aminao hery vaovao fotrany hoe tsy nanapoenao hoe ho candidat mihitsy aloha fa de hoe technicien izy iny arymay avofehany ao amin'ny tetibola ao mahay tsara izy nefa lasa candidat ianao zany tiany mba fantatra ihany koa mo ao anatin'izay hoe zay manohana anao amin'ny ara-politika matiany olona fantatra ny vahoaka fantatra satria anao mamoaka amin'ny gazety ianao dia olona rassembleur mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe rassembleur ianao manoa firiny manohana anao ary manohanao hoe Andriamatoa Andry Rajoelina Andriamatoa hery vaovao angamba tiako hiverena kely aloha le hoe fananinana no latsaka ho candidat zay angamba no hevitra lehibe ao anatin'le fanontanianao teo manina latsaka candidat satria hitako teo amin'ny fotoana iray andro vitsivitsy herinandro vitsivitsy talohana napahakevitra fa tena latsaka katerena ny firenena ary latsaka katerena indrindrindrindra no ny antony politika ny firenena tamin'izay fotoana izay ary amaolo-pirenena ny tena na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy mieritreritra mandinika ny tena hoe de makaiza marina raha zany ty fiainany ty fireneko ity makaiza marina ny fiainany vahoaka malagasy ary de mazava ho azy koa hoe makaiza marina ny fiainako satria za de ao anatin'izay vahoaka malagasy zay dia rehefa nandinika an'izay aho dia rehefa nandeha moa reny toedraraha maro samihafa reny dia resy lahatra fa mila olona mila ny zanaky ty fireneny ty fireneny ty andray andraikitra eo amin'ny fotoana sarotra anankiray ary de zay zany natongahako nanapa-kevitra hoe ilatsaka ary rehefa nilatsaka zany dia io fanapa-kevitra na tianao na tsy tiana Davidson dia fanapa-kevitra manokana zany mavesitra ange zany andraikitra ho raisina hoe ho filoham-pireneny zany io tsy hoe mampirisika ny etsy na manohana ny aroa de hoe lasa ianao anao an'le zavatra fa ianao aloha tsy maintsy resy lahatra hoe tsy maintsy ataoko ty zavatra ty resy lahatra vonina manana finoana fa de ho vitako ty zavatra ty dia zay aloha zany fanapa-kevitra no raisiko tamin'izay fotoana izay avy eo zany dia nolazaiko hoe tsy ho vitako rerynge ty zavatra ty misokatra amin'ny rehetrarehetra aho ary dia anambatra ny rehetrarehetra arak'izay azo atao koa zay nany natonga ny laza hoe za de candidat ny fampihavanana ary anambatra ny hery rehetrarehetra entina mpandrosoana ny firenena ka le fanontanianao teo hoe iza no hery manosika anao maro ny hery manosika ao an-damosinao betsaka ao ny antoko politika ny manohana ny président Andry Rajoelina de manohana koa leader Fanilo manohana koa ny fivoya manohana koa betsaka zany no ataoko hoe hery ara-politika nefa tsy ireny ihany fa betsaka ihany koa zany ny antokon'olona maro samihafa association maro samihafa vehivavy mpianatra mpandrarà zay manohana ka nytiako tenanao de zao hoe mivelatra le izy ary zay marina angamba le hoe hery vaovao zay tiana ampitaina amin'ny rehetrarehetra